tiadana avy amin'ny Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy toa. Alahady fahaenina manaraka ny Epifania ny soratra masina voalahatra vakiana araka ny periko fanekena taloha boky ny tantara voalohany toko fahaenina ambin'ny folo ho vakiana manomboka amin'ny andimy fahatelo amby roapolo. Mihira ho an'i Jehova ary tany rehetra, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny sentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho teraina indrindra sady mahatahotra fa ambony Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena rehetra dia tsimitsimy, fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana azy voninahitra no hoe ho anatrehana, hoe sy hafaliana no ao amin'ny fitoerana. Hotohizana ho fanekena vaovao, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo, ho vakiana manomboka amin'ny andimy fahatelo amby telopolo. Ary izahay mitondro ny filazantsara aminareo dia ilay teny fikasana nolazaina tamin'ny razana dia ny nahatanteran'Andriamanitra izany tamin'ny zanantsika, zanan'angalan'i Jesosy izy, araka ny voasoratra eo amin'ny salamo faharoa: zanaka anao, izao no teraka anao androany. Ary ny amin'ny nananganany azy tamin'ny maty ka tsy hiverina ho amin'ny loha intsony izy, dia izao no voalazana. Omeko anareo famondram-po mahatoky nampanantenana an'i Davida. Fa hoy izy eo amin'ny salamo afaka: tsy hamela ny iray masina ho tratry ny loha ianao. Fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahasoa ny olona ny arabelona taminy, dia nodimandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratry ny loha. Fa izay natsangan'Andriamanitra no tsy mba tratry ny loha. Ho faranana ao amin'ny filazantsara masina araka ny marika toko fahadimy, vakiana manomboka amin'ny andimy fahavalo ambin'ny folo. Ary avy amin'izany no hanankinana ny toriteny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy toa. Ary rehefa londrana tao an-tsampokely Jesosy, dia nangataka taminy ilay demoniaka mba hanaraka azy. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy, fa hoy izy taminy: moty ihany eny an-tranonao, ho any amin'ny havanao, ka laza ho aminy izay zavatra lehibe nataony tombo taminao sy ny namindrany fo taminao. Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zavatra lehibe efa nataon'i Jesosy taminy, ka dia gaga ny olona rehetra. Masina ny tenin'ny Tompo.
izay mampianatra ny tsirairay zanany famonjena tongotrao Jesoa Kristy. Ankehitriny dia mangataka ny fanahinao masina ameny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ary izahay vahoakanao ho mpiaino mpangatona. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo no manandratana izany vavaka izany. Amen.